tapitra nisy nangalatra avokoa ireo vy miaro ny fandehany an'ireo olona manana fahasimbanana eny amin'ny bord de la mer. Andian-jatovo maromaro no voalazan'ireo polisy munisipaly fa manatanteraka izao fangalarana sy fanimbana fotodrafitrasa izao eny an-toerana. Fitarainana zany ataon'olon-tsotra sy ireo mpakasary mikasika ny andiana tanora manao sito mahery sy manimba zavatra ary mangalatra zavatra eny amin'ny bord de la mer. Eto zany dia manao antsoavo ny tenanay avy amin'ny polisy municipal. Izy io dia fotodrafitrasa ho antsika rehetra mba samby anara-maso an'izay tsika rehetrarehetra zany, fa izahay zany zao dia mety vory satria asa iarahanay amin'ny polisy nasional zany izy dia amezana an'izay zany dia mety misy tetikady zany iarahanay miasa. Municipal dia misy polisy municipal mandamina sy manara-maso eny amin'ny toerana iny, fa araka ny renseignement zany dia efa alina be ry zareo any amin'ny apartirany amin'ny sivy alina makany, zany hoe efa tsisy polisy municipal intsony zany eo manatanteraka an'izay asa ratsy zay. Ka eto zay zany dia misy paikady izay tsy ambara olo maro zany ho ataonay, mety iarahanay amin'ny polisy nasional zany amezana an'izay asany andiana tanora tsy manara-dalàna eny amin'ny bord de la mer zay. Tsy vitan'izay ihany anefa fa mbola manatanteraka asa fanendahana amin'ireo mpitsangatsangana eny an-toerana ihany koa ireo andian-jatovo ireo. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanaovana velam-pandrika mba ahafahana misambotra azy ireo ho hiatrany ny fanazavana azo izay fiara-miasa ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly eto Mahajanga.